mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alakamisy ity fifaliana ao andraytrano ihany koa mizara ny ten'Andriamanitra ho anao alohanderantsika amin'izany nefa dia vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra ao velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay. Misaotra ray ao izay mbola manome zavatra ho anay tokoa ary miambina sy mitsimbina ny momba anay rehetra ianao. Indray ny teninao izay dia meteza ianao hiasa ho pony tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny ara-panahy amin'ny andro farany fizarana voalohany. Hampiasa fahamantarana sy fahagagahana tokoa manko ny devoly izay tena fahagagahana mahatalanjona mba mitana ny vahoaka mialohan'ny hatongavan'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra. Nanao an'izao fanambarana mampiharihary izao i Angel Rodriguez momba ny herin'ny famitahan'ny fanahin'ny demonia, manao hoe ny herin'ny fandresehen-dahatra azy ireo dia tsy miankina amin'ny votoatin'ny havatra entiny fa amin'ny herin'ny fisehoany any ivelany, antsoina hoe famantarana na fahagagana. Manao famantarana izy ireo ka manitona ny lafin'ny ara-pihetsepon'ny olombelona fa tsy ny fahaizany izay misaina sy mamantatra. Ny hoe ataon'ny demonia ireo famantarana ireo dia mampiseho fa ny hery mampiray ny hafatra ireo demonia telo na hoe drago na bibidia ary mpaminany sandoka dia ara-panahy tsy an'Andriamanitra ny loharano na ny fiavian'izany. Rehefa akaiky fandirana ary ifarana ihany koa ny ady eto an-tany dia hiditra misehatra ny tantaran'olombelona amin'ny fomba tsy mbola nisy toy izany ny herin'ny demonia. Ny spiritualisme izay fototra iorenan'ny fampianarana tsy araka ny Baiboly momba ny tsy fahafatesany fanahy dia saika haka an'izao tontolo izao ho takalinaina tokoa. Nahoana ny mampidi-doza ny matoky ny fihetsem-ponao, nanomana ny tenany, nandritra ny fotoana ela mpaka fanahy ho amin'ity fanafiana farany ity, nanomana tsikelikely ny tany ho amin'ny sanganasany amin'ny famitahana tokoa izy dia ny spiritisme. Sy mbola tratra ny tanteraka ny tanjony fa ho tonga amin'izany izy amin'ny ora farany, afa-tsy ireo izay voahazona amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra dia voasaron'izany fitaka mahatahotra izany izao tontolo izao, ary ny olombelona dia matory ao anatin'ny fiarovana mahafaty izay tsy hanafahana azy tokoa ary ao anatin'ny torimaso izay tsy hatsapahana intsony sy tsy hahitany ny herin'Andriamanitra. Tsy sarotra ny mahatakatra hoe olona tapitrisany na narivo anatapitrisany maro aza izay tsy mahafantatra ny toetrany maty no mety ho voataonan'ny hevi-diso momba ny fiheverana fa mbola velona maty ao aorianan'ny fahafatesana. Izany tokoa no mahatonga antsika mianatra ny ten'Andriamanitra mba hahafantarantsika ny marina rehetra, ary rehefa mahafantatra ny marina isika dia mba tsy ho diso lalana fa ny marina tokoa no hanafaka antsika. Amen. Vavaka isika. Rainay masina tsara indresan-danitra mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay manambara anay fahamarinana hatrany ary koa mbola hiseho amin'ny ady farany mba ahafahanay miomana amin'izany ary koa misikina ny finoana rehetra avy aminao, ary mangataka aminao izahay tanao aminay mandrakariva amin'ny fandresena avy aminao satria ianao ny herinay. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.